Le 4 oktobra maharepublika anao andro esana satria ilaina kalazana tsony mbola tsy latsaka ambana ohatr'izao ty fireneny ty trahison zany haute trahison. 4 oktobra 2024 ny daty omaly, daty izay tena anisan'ny manan-danja ho an'i Madagasikara zany satria daty manan-tantara ho an'ny firenena malagasy zany fa 4 ny volana oktobra zany. Feno 40 taona omaly mantsy ny nitsanganan'ny Repoblikan'i Madagasikara voalohany izay nitsangana tamin'ny fa 4 ny volana oktobra 1709. Tamin'io daty io no nanaovana sonia tamin'ireo Frantsay fa mahaleo tena tanteraka i Madagasikara ary teo ihany koa no nitsanganan'ny Repoblika voalohany teto amintsika. Atsiarovana ny filoha Philbert Tsiranana sy ireo ray aman-drenitsika rehetra izay nitolona mafy dia mafy ho an'ny fahaleovany tenan'ity firenena malalantsika ity zany. Nampatsiahivo ny jeneraly Ramakavelo Désiré amin'ny mampandalina tantara sy mpandinika fiainam-pirenena azy ny mahakasika an'izany tao amin'ny Infoculture Média fa tsy azo adinoantsika malagasy mihitsy izany daty fa 4 ny volana oktobra 1707 zany eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy. Niverina tamin'ny fiandrianana i Madagasikara tamin'izany fotoana izany, izany hoe niala tamin'ny atao hoe fanjanahantany. Datin'andro tena tokony azontsika malagasy ho adinoina zany hoe 4 oktobra 1707 zany satria tamin'izany no niverenan'ny malagasy niala tamin'ny atao hoe fanjanahana dia miverina amin'ny ataontsika hoe fiandrianany satria manana ny sata républicaine 1707. Ny sata républicaine zany ko fantatsika fa ny matoa atao hoe république izy dia tsy fanjakana andre manjaka intsony fa fanjakana entim-bahoaka ny atao hoe république. Amin'izao taona 420 zao anefa dia mampalahelo ny zava-misy satria 40 taona aty aoriana dia tsy ankalazainy zany nahazoan'i Madagasikara ny sata républicaine voalohany zany. Andro fiasana ny fa 4 ny volana oktobra mandrakity ny androany. Betsaka nefa ny andro izay tsy misy fandraisany loatra amin'ny tantaran'i Madagasikara akory kanefa atao andro tsy fiasana no sady andraisana karama. Efa nofafana tao anatin'ny tantara mihitsy zany raha ny fahitan'ity mpahay tantara ity azy, nofafana ny fototra na repoblikantsika kanefa isika hatreto dia mbola mametraka ny firenentsika hoe repoblika ihany hatramin'izao. Tsy karazana fety rehetrarehetra za tsy teny hoe tsy manjary tsy teny an'izany aky fa andro tsy fiasana dia andraisam-bola fa le 4 oktobra maharepublika anao andro iasana satria ilaina kalazana tsony raha azony natao ary inona moa efa ataony mihitsy hoe fafana ao anatin'ny tantarany ka rehefa tsy ankalazainao le izy tsarovanao dia efa midika an'izany nge dia ohatrany voafafy nefa tika mbola miteny fa république nefa efa mifafanao le fototra nametahana ny maharepublika dia inona zany tsika zany tsika zao tsotako. Araky ny fijerin'ny jeneraly Ramakavelo Désiré azy dia misavoritaka ambony ambany ity fireneny ity ankehitriny ary efa hita mazava be zany amin'izao fa tsy manao ny asany araky ny tokony ho izy ireo mpanao politika eto Madagasikara. Averina ihany hoe efa 40 taona aty aoriana nitsanganan'ny Repoblika voalohany teto Madagasikara sika izao nefa tsy hita akory ny maharepoblika an'ity firenentsika ity. Ny vahoaka malagasy amin'izao dia mitovy amin'ny olona maty na ihany koa gadra noho ny fametrahana an'ity karazana sakatsakana rehetra ity, noho ny tsy fananam-bola, noho ny tsy fahaizana lalàna satria tsy manao ny asany ny mpanao politika izay tokony hamolavola ny vahoaka malagasy amin'izany. Ohatra mazava be amin'izany zao ny resaka caution rehefa hirotsaka hovidiana, atao ambony be ny vola hirotsahan'ireo kandida kanefa efa hita fa mahantra ny vahoaka malagasy, ny vitsy anisa ihany no afaka mirotsaka amin'izany firotsahan-kofidiana izany ka lasa hoe ireo izay mpanam-bola, ireo mpanefoefo ihany ve zany sisa no afaka mitondra n'ity firenentsika ity. Ny dikan'izany dia hoe
tsy afaka misitraka ny zoma olo-pirenenantsika tanteraka tsika vahoaka malagasy tsy vaky volo fa olombitsy ihany no afaka misitraka an'izany ka noho izany araka ny fanehoan-kevitry ny jeneraly Ramakavelo Désiré dia tsy aleo ve tonga dia atsangana fotsiny ny gouvernemanta fa tsy asiana fifidianana intsony fa averina toy ny fahampanjaka indray i Madagasikara satria efa izay ny zavatra mitranga ankehitriny eto Madagasikara. Fiatsaram-belatsihy fotsiny hoe Repoblika Madagasikara kanefa tsy misy maha-repoblikanina antsika akory raha ny zava-misy no dinihina. Tsy manana fahefana ny vahoaka malagasy. Matoa Savorita tsy manao ny asany. Vavolombelon'ny mpiasa ozy ny banga voavadika ho nobolan-drazantsika. Raha tena manao ny asany marina ny mpanao politika ohatran'izao fanazavako zao, tsy izao mihitsy ty fireneny ty. Le malagasy ny amin'izao fotoana izao e. Na manana fitiavana dia mitovy amin'ny olona maty na mitovy amin'ny olona migadra no tsy fananam-bola. Zany zao dia efa anisan'ny lesoko anankiray ngezabe tena hoe fomba fanam-pitena saingy le malagasy moa satria tsy mahalala lalàna, satria tsy biazana sy volavolana amin'izany dia manaiky lembenana. Ino ary ny azony atao zavatra tsy fantany ka ahoana moa ny hahafahan'ny teny izany. Rehefa asianao ny isakatsakany isan-karazany io tsy hahafahan'ny olona tena hoe misitraka zona olo-pirenena azy amiko dia tonga dia tendreo fotsiny tonga dia atsangana ny gouvernement tsy mila mifidy an'izao tsao aza asiana solombavam-bahoaka zany tsony mandany vola fotsiny dia ohatra miverina tamin'ny andron'ny fahampanjakitsika dia izay olona tonga eo dia mibaiko arak'izay tiany anaovana azy zay fotsiny fa aza mandany vola aza mody mihatsara velatsy hoe zay repoblika nefa tsy misy maha-repoblikanina anao. Ny repoblika zany ny olo-pirenena ny maha-repoblika anao nefa le olo-pirenena tsy manana an'izony ka inony zany tsaotatra. Manaraka izany dia nipetraka ihany koa ny fanontaniana ankehitriny 19 taona taty aoriana hoe nanahoana ny fiainan'ny malagasy, ny tsara ve sa ny ratsy. Amin'ny jeneraly Désiré Ramakavelo manokana izay efa nahita trany amin'ny repoblika voalohany dia mazava be ny valin'izany fa tsy mbola nivarina kady mitovy amin'izao fotoana izao ny fiainan'ny vahoaka malagasy hatramin'izay na repoblikan'i Madagasikara. Mihatsara be ny fiainan'ny malagasy samy amin'ny tontokany. Anisan'ny fiteniko foana manko dia tika aho mandroso midina ataon'ny rano. Tena milaza aminao raha manao ny fampitana afatra ny repoblika voalohany ny asa. Faharoa fahatelo eto mbola velonaina fahaefatra. Tsy fanaovana hoe fanakanana na fanaratsiana sandrany vavaladian'ny lela ao ampandalina tantara sy ny fiainam-piainana mbola tsy latsaka mpanao ohatr'izao ty fireneny ty. Manamafy an'izany resaky ny jeneraly Ramakavelo Désiré izay mpandalina tantara izany Koto Lilaimetswambo, influenceur anisan'ny mahasamiteny ny tsy mety eto amin'ity firenentsika ity ao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook. Tao anatin'ny horonan-tsary famakafakana kely ny mombamomba ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina dia niresaky Koto Lilaimetswambo fa mitotongana tanteraka ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny noho ny famitahana nataon'ireo filoha nifanesy teo. Na ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina na ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy misy miraran'izany fitotonganana mibaribary be hita amin'ny fiainam-bahoaka izany. Tsy misy mirarahan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy fa ny fiadivan-tseza ihany no tena mibahana ao an-tsain'izy roa lahy ireo. Fa ny tena zava-doza ihany koa dia mizaka zoam-pirenena frantsay ny filoham-pirenena ankehitriny izay efa tsy misy tsy mahalala intsony angambany mahakasika an'izany. Zoam-pirenena izay nalaina nandritra ny fotoana nitondrany. Izany hoe namadika tanindrazana ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Nirina Rajoelina hoy Koto Lilaimetswambo. Zery teo sy Ravalomanana niary toerana. Tsy rarahan'izy roa lahy hoe mitotongana firenena katso firenena anatin'ny 5 taona tsy rahan'izy roa lahy fa hiady toerana io izy zany hoe zany tsisy rarahin'ny le gasy zany. Voalohany le gasy navy-japahana na ina moa zany ny vonony. Fa no manaraka an'izany hoe Madagasikara tsy nandefitra mihitsy izy roa lahy hoe tokony mba misy mandefitra fa mba hampandely le raharam-pirenena. Tsisy nandefitra mihitsy izy roa lahy anatin'ny 5 taona dina zavatra natao. Sarotra ny milaza hoe inona moa ny zavatra nataony tamin'izany zavatra zany satria be zavatra nahondrana. Naka zoam-pirenena vahiny izy, naka nationalité française izy eo am-pitondrana.
ka raha eo amin'ny fitoanana anao maka zom-pirenena vahiny eo amin'ny fitoanana dikan'izany zany ianao tsy vonona mihitsy ary tsy sirahinao an'le firenena hoentinao mihitsy fa madihana tanindrazana zany trahison zany haute trahison mandainga izay milaza fa Iany Rajoelina dia miezaka ampanosa Madagasikara. Mazava tsara ny filazan'ny Kotomila Maitsoamboazy fa tena efa latsaka ambany dia ambany, potika tanteraka mihitsy Madagasikara. Nijaly tanteraka ny vahoaka malagasy. Ny zava-doza nefa dia niverina tanteraka ny fanjanahantany ankehitriny eto Madagasikara satria tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany zany hoe filoham-pirenena iray manana filoha hafa. Zany hoe sady efa mahantra velona zany Madagasikara no mbola tsy tompon'ny Madagasikara ihany koa ny vahoaka ao anatiny. Very tanindrazana, baikoa ny vazaha. Isika vahoaka malagasy ihany koa nefa etsy andaniny toa tsy afaka miteny, tsy afaka manao ninina araka ny efa voalazan'ny jeneraly Ramakavelo Désiré ihany koa. Amin'izao fotoana izao rehefa mba misy mahasamiteny kely dia gadraina, vonoiny, tifirina, ampiorohorona, atody miady amam-bato ny fiteny. Madagasikara zany an'izao mitsotsorika tsy tsoko moa zany fa tena mandady amin'ny tany lavo tanteraka, mijaly tanteraka ny gasy, mijaly tanteraka ny gasy. Dia maninona moa zany no anoana ny olona vitsivitsy hitazomana azy eo amin'ny toerana raha fantatra fa ny mission eo dia exploiter any Madagasikara. Taiza misy firenena raha zao tontolo izao ka ny filoham-pirenena manana filoha hafa, dia tsika malagasy miverina tanteraka amin'ny fanjanahantany. Tsy vitany mahantra velontsika gasy fa sady tsy tompon'ny firenentsika. Tsy manana tanindrazana tsontsika gasy fa vazaha no mibaiko ary tsy manana teny ambarakory ny gasy. Raha ohatra mahantra fa diranova ianao ka mba mahatsiaro tena hoe za amin'ny tany misy za eto amin'ny tanindrazako, fa ny gasy tsy amin'ny tanindrazana izy sady tsy mahazo miteny nefa amin'ny tanindrazana. Zay miteny malagasy dia gadrany io rangaha io, gadrany io rangaha io. Zay mihetsika malagasy dia tsy firy io rangaha io. Dina moa ny ahafahany manao ny zavatra izay satria misy gasy vitsivitsy miraipetsapetsa aminy. Ety ampamaranana dia misy fanontaniana iray ity napetraky ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Tsara raha isainsainantsika mijery sy manaraka an'ity vidéo ity. Amin'izao fahatsiarovana ny fa 49 taonana Repoblikan'i Madagasikara izao, Madagasikara izay efa voafaritra foana ho tany manan-karena kanefa ny vahoaka ato anatiny mahantra velona. Ahoana marina ny tena iainantsika malagasy, zany atao hoe fiandrianam-pirenena ary zany tena atao hoe fahaleovana tany manan-karena ny Madagasikara ary inona ny tena hoe mampivoatra firenena ny harena ananany. Rehefa manan-karena ianao tsy baikobaikon'ny atina, baikobaikon'ny eroa. Manana ny mahizy azy fitsitsika zany tsika tany manan-karena vahoaka mahantra fa maninona. Zay ny vidéo antsika androany, misaotra antsika nanaraka hatramin'ny farany. Azadino misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.